mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana riavana no iaravanantsika tratra ty talata fa 5 ny volana aprily ity. Ny mofinainao atsika anio riavako dia nitaratasy voalohany soratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintianina voalohany toko 10:20. Korintianina voalohany toko 10:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy tena araka ny fombanaina izy ka atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. Raha misy tena araka ny fombanaina dia misy araka ny fombam-panahy koa. Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina, Adama farany natao mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra, izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endrika amin'ny tany no hitondrantsika ny endrika ilay any an-danitra koa. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Manohy ny fampahirezana momba ny fandresen'ny tompon'ny fahafatesana ry havana ny mofinaina. Ny mofinaina moa mamakivaky ity volana aprily ity dia miresaka manokana manao hoe ny FDB zany, dia ny hoe ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Inona moa ny hoe ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty? Dia ny hoe mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny finoana ny fitsanganan'ny tenan'ny maty. Hery manao ahoana no ateraky ny finoantsika ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Dia ny voalohany dia hitantsika amin'ny 2:20, 3:20. Dia voalohany dia izao ny hery izay entin'ny finoantsika, vokatry ny finoantsika ny fitsanganan'ny tenan'ny maty dia ny fananantsika toe-tsaina sy toe-po miala amin'ny atao hoe fahalovana. Afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Platon ry havako hatramin'ny andro izay fanahy izy azy dia nanazava fa ny olombelona dia ao anatin'ny fahalovana. Tsy ny olombelona ihany zany ihany mitonjato 4 talohan'i Kristy zany a. Dia efa niteny Platon manao hoe ny olona manan-tsaina tamin'izany. Dia efa niteny manao hoe ny univers na ny zava-boary manontolo, ny erana manontolo ao anatin'izany ny olombelona dia efa tratra ny antsoina hoe fahalovana. Tsy amin'izao andro antsika izao ihany zany no mitaraina ny hoe fahalovana sika. Efa tranainy be zany a ny hoe efa lo ny olombelona, lo ny zava-boary. Raha mitenitsika hoe fahalovana dia tsy ilay fahalovana amin'ny lafiny ataontsika hoe materiel loatra, fa tena fahalovana amin'ny ara-panahy, fahalovana amin'ny toe-tsaina, fahalovana amin'ny lafiny zavatra maro. Ary dia efa aloha lavitra nahatongavan'i Kristy namangy ny olona, namangy ny tany no nazavy zany ataontsika hoe fomba fisainana zany. Raha toa ka mamakivaky sika ny hoe inona moa ny endriky ny fahalovana amin'izao andro antsika izao dia efa maika mazava ho azy. Tsy mila teolôjiana, tsy mila sosiôlôgy, tsy mila psikôlôgy, fa izao itsika miaina amin'ny fiainana isan'andro tsotra fotsiny izao dia mahita fa mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny fanaovany ratsy ny fahalovana. Dia eto ary avako malala dia hoy Paoly manao hoe mahatonga ny olona afaka miala ao anatin'ny fahalovana maka amin'ny tsy fahalovana dia tsy ny herin'olombelona mihitsy akory. Tsy hoe omena fampianarana be izy, na kapohany izy, na faiziny izy, na gadrainy izy. Izany rehetra zany dia mivonjy tavanandro ihany. Mety ho faiziny lalàna izy tsy hangalatra intsony
fa mety miverina ihany izy satria lay fahalovana de ao anatin'ny olona noho zany dia tsy afaka am'zay zavatra ataontsika ety ivelany ny fahalovana de ao anatin'ny olona ka tsy afaka zay mety ho fietika na karavasy ataontsika ety ivelany satria ao anatin'ny olona ny finoan'ny olona ny fitsanganany tompo tamy maty ny finoan'ny olona fa nitondra ny fahotany teo amin'ny azo fijaliany Jesoa ny fiovam-pon'ny olona mahatonga ny olona afaka ao anatin'ny fahalovana maka amin'ny tsy fahalovana inona ny herin'ny fitsanganan'i Jesoa tamy maty mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny finoana ny fitsanganan'ny tompo tamy maty mahatonga atsika afaka amin'ny fahalovana ny afako zava-dehibe ary no hoe ahatsapanao fa tsy ny herin'olombelona mihitsy akory no manafaka atsika amin'ny fahalovana vitatsika ny mikikika hoe jereny fahalovana vitatsika ny miresaka ny manatsikera ny mikrity sy ny sisa momba ny atao hoe fahalovana haitsika ny mitanisa ny endriky ny fahalovana mandeha ho azy amintsika zany vitatsika ny mitanisa ny olana maro samihafa ateraky ny fahalovana vitatsika ny mitantara ny endrika maro samihafa isehoan'ny fahalovana haitsika ny mitrandraka maro samihafa ny hoe zao ny mety ho antony miteraka ny fahalovana fa izao tsy manana vahaolantsika hoy Paoly raha nanana vahaolana nentina nandresin'ny fahalovana ny olombelona de tsy ny ilaina ny fahafatesan'i Jesosy tao amin'ny azo fijaliana tsy ilaina ny fangiry fininy teo amin'ny azo fijaliana fa satria tsy manana hery hoety mitsangana miala amin'ny fahalovana isika de ny raha an'Andriamanitra ny zanany le avako ny hafahatsika miala amin'ny herin'ny fahalovana zay mamatotra ny olona mamatotra ny mpiaramonina ny hafahatsika miala amin'ny herin'ny fahalovana izay eo miseho nindriky ny fitiavatena de izao ny finoatsika fa mato atsika Jesoa fa ny faharoa de mazava ihany koa ny ateraky ny herin'ny fanahy masina de izao mahatonga atsika afaka amin'ny fahalemena ka mbi amin'ny hery hoy ny andiny manao hoe afafy amin'ny fahalemena izy ary atsangana amin'ny hery le afako ny fahotana de mandeha amin'ny olona ny fahotana de mandeha amin'ny sain'ny olona satria ny fahotana de manjary hery miapanga ao anatin'ny olona ka mampalemy ny safidin'ny olona mampalemy ny finiavan'ny olona anao tsara tsy ny ota ihany fa ny fiampangan'lay ratsy an'lay ota ao anatin'ny olona de mampalemy azy satria Satana dia miapanga ny olona ao am-pony mampianga ny olona amin'ny fiarahamonina de mampalemy ny olona io mampandositra ny olona tianao ny asan'Andriamanitra ny fiampangana ataon'ny Satana mampalemy azy ade zay mahatonga ny tompo eto ny teny amin'ny alalan'i Paoly manao hoe afafy amin'ny fahalemena nge ny olona zany hoe ny herin'Andriamanitra tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamy maty de mahatonga atsika miala amin'ilay fahalemena ka mahana fahasahiana hijoro amikery ho mpanompon'Andriamanitra afaka mijoro manana maha izika atsika isika tsy hoe satria tsara tsy hoe satria matanjaka fa satria nomen'Andriamanitra hery ny andresy ny fahalemena sarotra zany mieritreritra afaka malala hoe olona nandray ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra atao amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy zanany olona natsiary voavela heloka nefa mbola malemy ihany tsy misy olona manao hoe mijoro vavolombelona asa rehefa nahita ianao manao hoe za tompoko de zao tamy zanany talohany andraisako an' Jesosy de zao mamilava talohany andraisako an' Jesosy de zao kamo miangona talohany andraisako an' Jesosy de zao talohany nahampandray ahy de zao mamovy vady ahy talohany andraisako an' Jesosy de zao nahampandray fanasany tompo ahy de mangalatra foana fa noho ny efa ndraisana hampandray fanasany tompo ahy de mbola mangalatra ihany de mbola mamono vady ihany de mbola mamo atatatra ihany tsy mbola nisy olona nijoro vavolombelona an'izany fa ny olona renao mijoro vavolombelona de ny hoe afaka nandresy aho satria tsisy mahavavolombelona resy ny olona resy tsy vakatahaka tsisy olona makatahaka amina olona resy tsisy olona manaraka ny Andriamanitra ny resy
azay ny mahatonga ampoly miteny hoe afaka tam'le fahalemena de mby amin'ny fahatanjahana, mby ao amin'ny herin'Andriamanitra. Re afaka malala ny fananatsika hery hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fitiavan'Andriamanitra, hijoro amin'ny fitiavanamana de zao amin'ny lalan'ny finoanan'i Jesoa ihany. Ny finoana ny famelan-keloka ny ataon'i Jesoa anao no mahatonga anao afa mijoro vavolombelona ao anatin'ny finoana sy ny herin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo rehefa komalà izay mbola ateraky ny hery zay ananatsika no ny finoanan'i Jesoa zay nitsangana tamin'ny maty de izao hitatsika amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny efapolo. Afafy araky ny fomba nainy izy, atsanga araky ny fombam-panahy. Ny siansa zay hainantsika ankehitriny a de manazava fa ny olombelona de vatana sy saina. Ny vatana io hita maso io mety marary, karakaraina, sasana, diovina, ary ny saina kosa no mibaiko an'io vatana io. Ny vatana manana filana, ny saina kosa no mibaiko ny vatana. Raha ohatra ka ny olombelona no baikion'ny vatana fotsiny dia tahaka ny biby izy sanatria ino ny hoe baikion'ny vatana fotsiny, ve satria anao nona de mangalatra. Ny saka raha nona ka mahita sakafo de mangalatra izy. Tsy hoe mangalatra izy satria tsy ao anatin'ny sainy ny hoe mangalatra, fa rehefa mahita sakafo izy te hohaniny. Tsy ametra-panontaniana ny saka manao hoe anisy ty heny ty fa hohaniny fotsiny zao, satria zay izy. Zany hoe ny filan'ny biby no mibaiko azy, tsy mieritreritra ny afy, tsy manana eritreritra fa tsy zay hoe mamaly ny zavatra ilainy izy ny filany. Fa ny olombelona tsy zay, ny olombelona dia fehezin'ny saina izy. Zany hoe na de nona ary izy de afaka baikion'ny saina manao hoe tsy anao io zavatra io de tsy alainao, raha olombelona ara-dalàna tsara. Zany hoe ny fomba fanazavan'ny siansa de zao manao hoe ny sain'ny olombelona no mieritreritra mba hahatonga ny vatany afaka mandeha araka ny tokony ho izy. Fa ny fivavahana kristianina kosa ry havako malala, mazava ny tenin'i Jesoa de maneho fa manana fanahy ny olombelona. Tsy sendrasendra akory ny tenin'ny Matio manao hoe ny tenin'i Jesoa farany tony azy fijaliana de ny hoe apetrako ampelantaranao na atolotra anao Andriamanitra ny fanahiko. Zany hoe ao amin'ny Jesoa, ao amin'Andriamanitra no misy ny fiavaozam-panahy. Itsika raha mamakivaky ny fitsanganany ny tantaran'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty de amin'ny alalan'ny tsy tantaran'i Jesoa no amantarantsika izany, fa tsy amin'ny alalan'ny tantarantsika loatra. Raha miteny Jesoa hoe atolotra anao ny fanahiko Andriamanitra de midika zany fa zava-dehibe ny fanolorana ny fanahy am-pilateran'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny Paoly eto miteny manao hoe afafy araky ny fomba nainy izy, atsangana araky ny fombam-panahy. Apetraky Paoly mazava tsara ny fahazava-dehibe ny fanahy. Lay aina eo de io tenen'io lay maha-olona, mahavatana. Fa izao ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny mahatonga antsika afaka mifieritreretana ity vatana sy saina maha-olombelona fotsiny ity, fa afaka mibanjana kosa lay olombelona fanahy. Ny olombelona fanahy de zao lay olombelona mifandray amin'Andriamanitra. Lay olombelona fanahy de zao lay olombelona mieritreritra an'Andriamanitra sy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Lay olombelona fanahy de lay olombelona mieritreritra hoe tsisy heviny na tsara tahaky n'inona azy ny vatako, ary tsisy heviny na maranitra tahaky n'inona azy ny saiko raha tsy manana fifandraisana ara-panahy amin'Andriamanitra. Tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona zany ny herim-panahy ivavaka, zay le fomba-panahy. Tsy hoe tonga ho azy ao anatin'ny olona ny herim-panahy maka soatra masina. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny mahatonga antsika manome toerana ny zava-panahy. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny mahatonga antsika ho afaka amin'ny fieritreretana hoe ny nofo ihany, ny saina ihany ny maha-olona. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty no mahatonga ny fiovaniny ataontsika hoe paradigma ny fiainantsika. Hoe za tsy velona ho an'ny sakafo fotsiny, na za tsy velona ho an'ny maha-olona saina fotsiny, fa ny antom-pisiko de zao
ho an'ny fanako zany hoe ho an'Andriamanitra ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ho amin'ny fitorinany Jesosy zay nandresiny fahafatesana tsy manana zany herim-pana zany ny olona rehavako raha tsy amin'ny alalan'ny fonany Jesosy Kristy tompo zay mahatonga ny siansa mijanona treo amin'ny feritreretana hoe saina sy vatana ihany ny olona tsy maninona akory zany fa anjaranao piny mieritreritra fa tsy ampy zany tsy hoe diso akory ny siansa marina ny fomba fijerin'ny siansa izy satria ny siansa de manana fitaovana manokana handrefesany atao hoe marina ianao kosa manana fitaovana manokana ambonin'ny siansa handrefesanao ny antsoina hoe marina mazava ho azy mizanana anankiroa samy hafa reo ekenao fa ny olombelona de manana vatana ekenao fa olombelona fa manana saina fa ny fanahintsika tsy azo refesina amin'ny laboratoira ny siansa tsy azo refesina amin'ny hita amin'ny microscope tsy hita eo amin'ny tube à essai ny fanahy maha olona atsika fa amin'Andriamanitra rery any noho zany de zao ekentsika zay mety ho filazana hoe ny olombelona de vatana ny olombelona de saina fa tsy tokony hijanona am'izay mihitsy ny finoantsika fa hanao zava-dehibe ny fanahy ny fanahy zay fifandraisantsika amin'Andriamanitra noho zany de tsy mandeha ho azy amin'ny olona mihitsy ry havako ny eritreritra hoe mila vonjy izy ara-panahy tsy eritreritra tsy ny eritreritra mihitsy ny olona manao hoe misy zany Andriamanitra zay tompony fiainako tompony fanahiko tompony maha olona feno ny fandraisantsika ny Jesosy ny herin'ny Jesosy nandresin'ny fahafatesana mahatonga atsika afaka miova fomba fisainana ka mieritreritra ny zava-panahy de afaka malala eganeo tsapanao fa ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty de nanova ny fiainanao eto am-pamakanana de hitaonao atsiaro manao hoe lava de lava ity Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity 9:4 be zao isan'ny lava indrindra amin'ny toko nosoratan'i Paoly nahoana ny lava be ny fanazavan'i Paoly ny fitsanganana ny tenany maty matoa lava matoa nandany rano mainty lava tamin'ny toko io Paoly tamin'ny firesahana ny fitsanganany tenany maty Paoly de tsy hoe zavatra sarotra ihany zany mazava ho azy ka mila fanazavana lava fa tena zava-dehibe zany ivo ny finoantsika ny filazana ny fitsanganana ny tenany maty ary jereo tsara fa mamarana n'io teny io le tenin'ny synoda lehibe manao hoe aza miofa maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo mamarana ny toko 10:10 zany hoe rehefa avy nanazava Paoly manao hoe tsy maintsy hisy ny fitsanganany tenany maty ny herin'ny fitsanganany maty ny mahatonga atsika herin'i Jesosy tamin'ny fitsanganany tenany maty ny mampiova amin'ny fisainatsika isika malaindainy isika tia votiny isika kamokamo manompo iny isika zay mety ho andairany fahakiviana iny isika mety ho fenjain'ny fahalemena iny isika tao amin'ny akivina iny de zao tao amin'ny Paoly ahatsiaro fa ny herin'ny fitsanganany tompo amin'ny maty de manova atsika manova ny fisainatsika mihitsy fa izao tao amin'ny Paoly sika ary hitodika amin'ny fandresena ny fahafatesana zany hoe ny filazan'ny Paoly fa nandresiny fahafatesana Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny mampahery atsika ary fomba Paoly ry avako malala rehefa mampahery Paoly amin'ny soatra masina de zao tao amin'ny olona hibanjina ny fiainana mandrakizay ary zay mihitsy ny tokony ry avako malala tsy misy kristianina manana ny tompo tahaka anao ka ho kify ao anatin'ny zavatsarotra ny fahafatesana aza resin'ny tompo eto hoy Paoly zany hoe rehefa saiky kivy iny ianao de tao amin'ny Paoly atsiaro hoe mahatoky fa ny fahafatesana aza resin'ny tompo mahatoky fa misy ny fiainana mandrakizay miandry ianao no zany rehefa ko malala raha misy kristianina mitoetra tsara dia makamamy ny fahavelomana izy tsy makamamy ny fahavelomana tahaka an'izao tontolo zao fa mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fahavelomana io misaotra anao Andriamanitra fa mbola velona ny vanim-potoana ankehitriny ary zany vanim-potoana omenao ankehitriny zany de anompoko anao andraisako hery amin'ny fanomponanao fa tsy sanatria la ny andro amin'ny fahakiviana
la ny andro amin'ny faharesena, la ny andro amin'ny fisetona, mba hialana zany toetsaina mihidy ao anatin'ny fahakivinana ny tebiteby zany na tonga amin'ny paolina na zava na hoe ny fahafatesana azan-keresin'i Jesosy ho anao hoe nafafy tamin'ny fahalemena ianao de manjary atsangana amike ka iny nahoana ianao mikivy, nahoana ianao ny diso fanantenana, nahoana no mieritreritra fa tapitra amin'ny fiainanao ao anatin'ny fahasarotana. Tsy a ny olona manana an' Jesosy de zao tao amin'ny Paoly hibanjina ny fiainana mandrakizay, tao amin'ny Paoly hanana toetsain'ny mpandresy, tao amin'ny Paoly atsiaro hanana ny toetsain'ny voninkiatrika amin'ny finoana ny fiainana feno fanantenana amin'ny ho avy. Ravako aingany iorona ny finoanao de aza miova ary de mahareta maefa be mandrakariva, maefa be anao rehefa mandray ny herin'ny fanahy masina amin'ny finoanan' Jesosy Kristy Tompo, maefa be ary tsy miova ny finoanao na inona sarotra na inona sedraina rehefa mitoetra amin'ny finoana ny herin'i Jesosy nandresin'ny fahafatesanao anao. Ivavaka sika Tompo misaotra anao zahay fa ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty no ahafahanay mijoro tsara amin'ny teny samy asa. Miala amin'ny fahalovana izahay, tsy noho ny herinay. Afaka ao anatin'ny henatra izay fa mitafy voninahitra noho ny fitiavanao. Miala amin'ny fatoran'ny filan'ny nofo sy ny rendrarendra ny fiainana izahay fa mibanjina ny zava-dehibe amin'ny ara-panahy noho ny fitiavanao. Sotra Tompo fa ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty no manova ny fiainanay. De meteza Tompo hitoetra betsaka aminay ary tehirizay hanovo hery mandrakariva ao aminao Jesosy. Azavelanao angatsiaka izahay na ho kivy izahay fa mpitoera ty anatinay ilay fanahy mahery zay mampandresy anay, momba anay. Jereo ny asanay, petraka fiaino am-piaratananao reny, jereo ny tokantranonay, jereo ny fikelezanay anay, jereo ny fiangonanay Tompo. Ataovy mafana fo mandrakariva amin'ny fanomponanao, ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty eny hanavao ny fanoloran-tenanay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.